Aiza ho aiza Commune ambanivohitra Mahabo. Aiza ho aiza ny fampandrosoana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ny anavaratra sy ny anatsimo hatrany isika tato anatin'ny fandaharana nandritra ny tapabolana izay hoentina hiakandrefana indray ianao androany. Ny commune ambanivohitra Mahabo no tsidihana. Raha miala avy eto Antananarivo renivohitra mihazo ny lalam-pirenena faha-efatra dia 440 kilometatra no diavina hatreo amin'ity tetezana anjomoka ity. Eto no mivily miakavanana ka 7 kilometatra miala eto ny commune ambanivohitra Mahabo. Ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo no misy azy ary mbola atao anatin'ny faritra Analamanga. Fokontany 720 no mandrafitra ny commune Mahabo. Midadasika hatrany amina velaran-tany maro be ny toerana. Mamokatra vary sy voly avitra isan-karazany hatramin'ny voankazo. Raha ny rano aloha dia tsy manana olana ny mponina fa ampy ny mpampindrano izay fanomezana tamina zanakam-pielezana tamin'ny taona 3 ny ankabeazany. Eo ihany koa ny tohadrany voajanahary izay mbola mahasehaka tsara ny tanimboly sy ny tanimbarin'ny mponina. Raha nolazaina nandritra ny vanim-potoana 2 ka hatramin'ny 7 fa tsy azo hohanina ny lalana. Aiza ho aiza ny filana izany ankehitriny ho an'ireo tantsapamokatra mamatsy Antananarivo renivohitra. Ny tsy ampy eto aminay zao dia jiro dia ny lalana. Ny lalana zany ratsy. Nefa misy tsena ihany mandalo Anjanadoria. Sarotsarotra ny lalana kanefa ny fokon'olona manamboatra foana zany isataona. Zay zany ny tena atao aloha fa ny hoe lalana goavana aloha zany mbola tsy dia nisy tena fanamboarana fa ny fokon'olona zany dia manamboatra foana ahafahana mivoaka ny faritra dia tonga hatreo Mahitsy zany ny vokatra dia Mahitsy indray mitondra makany Antananarivo. Raha fire miaraka eto Mahabo makany Mahitsy zany dia makany Mahitsy dia 2 Ny olona zay. Dia ny entana arakaraka ny lanjan'ny entana ny lanjan'ny ny frais. Ohatra hoe raha entana 50 kg zany dia 5 000 arivo ariary. Misy ihany ny mamokatra aty betsaka ihany fa rehefa mamokatra zany tsy misy mandray aty zany le izy fa dia aterina ry anjomoka. Iny le coffre iny zany mampamboly ny olona aty izy. Vokatry ny tsy fisian'ny famatsiana herinaratra ao amin'ny commune ambanivohitra Mahabo dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Na tsy mbola fahita aza izany nandritra ny taona maro teo aloha, manomboka manambohitra ny dahalo mitampiadiana ankehitriny. Dahalo zao no matetika misy teto aminay zao vaingana kely nisy pobasy. Tapabolana lasa zay alahady. Fandriam-pahalemana zany ety tena enjana be mihitsy tamin'ny 6 septambra zao le dahalo be teto. Dia vahaolana misy gendarme eto zany niditra nanomboka tamin'ny 9 septambra. Ombony nangalarana zany taria varatra taria dia manapoka basy eran'ny tanàna izy. Hatrany ambony any dia teto taty taria. Ngamba izy any amin'ny mpito sa impiro manapoka basy zany teto aminay teto. Kaily omby zany efa lasa taria varatra taria amin'ny CEG. Dia zao mampiditra gendarme zany zareo amin'ny commune, tsy haiko na commune na ina zany nanafatra an'ireny gendarme ireny. Dia zao indray zany mieritreritra hoe hanao poste avancé indray ka tsy fantatro na tombona ilay izy na tsy. Tatoato zany ny fandriam-pahalemana, tsy fandriam-pahalemana ny tena hoe mampikehaka ny olona zany satria nanomboka miakatra ny dalo tatoato zany tsy ohatran'ny taloha fa nisy fiovana be zany lasa misy ny dalo mitondra tambasy. Teo aloha zany raha nisy ny dalo dia dalo tsotsotra fa zao zany lasa misy dalo mitambasy amin'ny resaka omby ihany ny alaina. Omby moa zany ny tena hoe alaina dia lasa mibahana ny olona, tsy mitana omby maventy ny olona fa matahotra ny dalo dia lasa omby madinika sisa dia misy fiatraikany ihany zany amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Tsy manana izay fa mbola miankina amin'ny sandary efa eompahan-tokana fa zao zany amintsika amin'ny teny zao zany vao misy andary manao permanence ety amin'ny alina. Tahaka ny ankamaroan'ny toerana ambanivoly rehetra eto Madagasikara moa dia fambolena sy fiompiana no tena fotom-piveloman'ny mponina ao Mahabo. Mahavoka bary ny tanimbary noho ny rano ampy tsara. Ny vary izay miantoka ny sakafo fototry ny mponina ao. Ny voly avitra no miantoka ny fidiram-bolan'ny commune satria ahondrana ivelan'ny commune ny vokatra.
mampiavaka ity commune Mahabo ity ihany koa ny vokatra arkovera izay misy orinasa lehibe iray mandray sy manodina ny vokatra ireo tantsaha. Vary zany no tena fototra aloha, ny vary tena fototra volena. Dia ankoatran'izay zany dia manao fambolena hafa ny olona tahaka ny kofri. Misy orinasa kofri zany manango ny arkovera aty dia io no tena betsaka manao eto amin'ny commune Mahabo mampiainga ny arkarena aloha azo zany hoe tsara dia tsara zay no tena fototra zareo. Fototry ny fambolena zany. Dia fiompiana zany omby ny tena hoe fiompiana ataon'ny olona. Omby misy manao mivavy-beronono fa manomboka mivoatra mivavy-beronono ny olona amin'izao fotoana izao. Talohan'ny taona 2000 zany dia hita ihany aloha hoe mbola nena tamin'ny fiainana nentin-drazana hoe vary fotsiny, amboly vary dia ankotrana mangahazo. Zay zany tena baziny tantsaha tamin'izany taona 2000 zany dia mamboly dia miompiompy. Zay zany tena tamin'ny talohan'ny taona 2000 tany zany. Mivoatra ihany ny olona efa misy manao mivavy-beronono ny olona efa manomboka be dia be manana zany. Dia tena namboly voasary moa zany tety. Ana voasary ny vahoaka zany dia efa misy ny navita dia ny resaka voasary io zany tena nentin'ny mpitondra teto dia nisy ny nanao misy tsy navita fa ankoatra ny fambolem-bary zany dia ny voly avitra manomboka zao ny tongolo. Nisy zao ny resaka hoe vaksina koa, nisy ny resaka hoe fambolena voly vary maro anaka dia nisy mihitsy tamin'izany hatreo amin'ny 7 Ianao zao inona ny asa fivelomanao? Zao mamboly dia mivarotra. Inona ny ambolenao? Mamboly vary zay dia manao voly avitra zay. Dia miompy. Inona ny ompiana? Kisoa dia akoho. Zay amin'ny vafira. Dia makaiza le vokatra reo alefa? Alefa miondrana any mahitsy zany dia hoanina zany. Ny hoanina aloha zany no tena voalohan-darany. Ary lara-pahamehana aminay zany le hoanina aloha. Fa mahampy ve le izy? Mahampy anareo? Mahampy anay ka. Varinay mahatonga anay taona ny voly avitray mahampy anay, ampy veloma. Voakasiky ny krizy nateraky ny amehana ara-pahasalamana sy ny valanaretina coronavirus ihany koa ny imponina tao amin'ny commune ambanivohitra Mahabo. Tantara be ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra sy ny mety toy ny fampianarana tao aorian'ny fiatoana nandritra ny volana maromaro. 3 ny zanako izao dia mianatra ao CCE ny anankiroa dia ny anankiray any lycée. Dia tsy haiko izao hoe ahoana ny fomba mitondra ny fanjakana ny fidiran'ny mpianatra hoe vadika taona fotsy ve ty taona ty sa hoe mba mifindra le ankizy satria zany mampiasa ny saina iray aman-dreny daholo hoe taona fotsy le fianaran'le ankizy dia mety hoe vao maika sahirana zany izay. Dia hatreto zany zao izany fidiran'ny mpianatra zany mbola tsisy tokorano mihitsy nefa ny efa hiditra zao mpianatra kely. Nisy ny Covid-19 iny dia somary sahirakirana zay ao ny lafin'ny fitadiavana rabola. Tsy afaka dia mivelatra loatra aloha amin'ny fitadiavam-bola hoe tena afaka mikarama loatra. Vohitra nanana ny tantarany ihany koa moa ny tanànan'ny Mahabo. Araka ny fitantarany imponina taminay, izany Rainy Betava izany no andrin-dehibe noho ny natao. Rehefa tonga ny tony taona dia mitondra jaky, izany hoe fanomezana, atolotra ny mpanjaka eny amin'ny lapan'Ambohimanga ny andriana rehetra manodidina n'Antananarivo. Vokatra tahaka ny sakafo, ny tantely na biby fiompy no omena amin'izany. Io andrian-dehibe antsoina hoe Rainy Betava io kosa, tsy nanana zavatra atolotra izy fa nitarana no nentina nanotrina nandrenam-ponimerina nandritra io tony taona io. Nankasitrahany mpanjaka izany, izay nolazainy fa fihetsika na ababo satria hafa kely sy tsy mbola nisy mpanao. Izay no nahateraka ny anaran'ny tanàna hoe Mahabo, izany hoe tanàna nambabo ny fon'ny mpanjaka. Mbola hita taratra ao an-tampon-tanànan'io commune Mahabo io ihany koa moa ankehitriny ny toerana fampinoman-tangena sy fanapahan-doha tamin'ny andron'ny fahampanjaka. Aiza ho aiza izany izao ny fampandrosoana ao amin'ny commune io amin'izao fotoana izao? Talolo teo zany koatry ny kamokamo zany. Efa tena mandinika zany ty faritra misy anay ty, ty Mahabo ty manodidina ty tsy dia vao anina loatra ny tanety. Tsy trandrahan'ny olona ny tanety fa any amin'ny faritra hafa nefa dia tena miasa be mihitsy dia zay ohatra ny kamo ny olona ity dia tsy hitako fa dia mitovitovy amin'izao foanako. Tsisy tena marina zany ny lohatsoriko fa tsisy fandrosoana ety aminay, tsy mandroso mihitsy. Zanany mianatra ny olona fa sa misy le anona koa ty misy ino moa ty izy aty amin'ny ambaratonga efa ambonimbony zany. CEG dia any amin'ny lycée any dia
ohatrany hoe misy vola nampidiny ben'ny tanàna azy taloloha teo zao aloha tsy fantako fa ny ben'ny tanàna zany ohatrany hoe mampiditra ny olony za zany ampianarany dia manampinampy eo izy manampy izy fa ny tsy tiako amin'ilay izy fotsiny a dia anaovana manipulation de masse le zavatra zany epidika atony any navonoko lycée io zao zay zavatra tsy mety amiko zay tsy mampanina gazety nareo inona tsy matahotra an'izany fa zany zavatra misy zany manipulation de masse misy aty aminay ny resaka fifitianana zany tsy ao mihitsy fa dia fatahorana ny fitianan'ny olona fa tsy amin'ny fitiavana. Mbola mitoka-monina tokoa raha ny komina Mahabo hatraiza ny fampandrosoana azo tanterahanao mety ho aiza raha toka ny toy ireny fampandrosoana tao anatin'ny tetikasa noraketiny mapa ireny.